Tsy ampy ny serasera ataon'ny fitondram-panjakana mahakasika ny tetika Sabasy Toliara ho nambarana izao nirina Rafamezatsoa ka izany no mitarika amin'ny disadisa. Ilaina hoy izy ny ady hevitra mahakasika io tetikasa io. Androa manokana dia nisy ny ady hevitra izay nataon'ny filohan'ny Afary Malagasy izao nirina Rafamezatsoa tamin'ireo mpianatra sosiolojia taona fahatelo eny amin'ny Université Ankatso mahakasika ny tetikasa Sabasy Toliara. Za aloha zany tena miteny hoe tena enjana atao anatin'ilay atidohan'ilay ankizy satria tena ilay zavatra hitantsika hoe mampisy conflit be dia be eto amin'ny firenena no hitan'ny zareo tao anaty ady hevitra ary ny heveriko anatin'izay rehetra izay fa tena lindry zareo. Eto moa zany dia mahitsy hoe za dia manohana ny tetikasa Sabasy Toliara fa za kosa nefa dia mahitsy no milaza amin'ny filoham-pirenena sy manodidina azy rehetra hoe ataovy ampy tsara ny fanazavana sy ny famoahana ny vaovao io satria ilay vaovao tsy ampy no miteraka an'io disadisa izay eksploaten'ny mpanao politika io. Maro ireo tanora no liana tamin'ity ady hevitra ity raha ho an'ny mpianatra sosiolojia taona fahatelo manokana. Ny antony tena nahaliananay tokoa ilay resaka momba ny Sabasy Toliara satria dia tena ao anatin'ny zavatra ho étudienay moa ilay izy sady mety hoe ahitana zavatra be dia be mety aso Madagasikara koa nefa dia ilay izy tsy nihaninay manokana satria actualité ilay izy. Izay moa ianareo mpianatry ny sosiolojia aty amin'ny taona fahatelo dia izay tsy maintsy manara-baovao ka izay ary nitanay tena songadina tamin'ity fotoana ity. Nilaza moa izao nirina Rafamezatsoa fa tena ilaina ny fitrandrana Sabasy Toliara mba hampandroso ny Madagasikara indrindra fa ny fatra Toliara izay faralany fampandrosoana. Za tsy hiditra amin'iny satria za tsy teknisianina. Za manokana zany tsy tia maly momba ny asara teknika fa ny fantatra dia hoe harena kibon'ny tany tsy Madagasikara rera mitrandraka an'io ny filoham-pirenena amin'ny farany eran-tany teo fa ohatran'izao tontolo izao. Fantatra hoe misy vola be mihodina ao tsika tsy tokony hijanona intsony ny filoham-pirenena teo amin'ny resaka bailleur traditionnel. Rehefa mananjanaka lava na pahantra lava amin'ny firenentsika dia za miteny amintsika rehetra hoe alaotsika mijery kokoa ny tombontsoa amin'ny malagasy. Hazavao hitondray pirofo le hoe inona mety inona tsy mety anjaran'ny teknisianina mitondra an'izay fa ny fantatry ny vahoaka ny fantatro aloha raha za manokana dia hoe arena ho an'ny malagasy ary fanavotana aingana kokoa ny Madagasikara ny Sabasy Toliara dia za anisan'ireo tsy misakana fa anisany miteny hoe tokony azo tombontsoa an'izany satria Toliara mamatra indrindra ny firenena amin'ny faritany ny teteziko. Toliara tena tsisy asa ao mijaly ny mponinao sy ny sisa rehetra dia ahoana moa zany tsy tokony hojerena no avin'ireo vahoaka ny Toliara. Nisy moa androany ady hevitra mahakasika ny tetikasa Sabasy Toliara izay nataon'ireo mpianatra sosiolojia taona fahatelo eny amin'ny Université Ankatso ka nasena manokana tamin'izany ny filohan'ny Afary Malagasy izao nirina Rafamezatsoa. Tokony ampidirina ao anatin'ny ladinika ao anatin'ny fivorian'ny antenimieram-pirenena ihany koa ny cahier de charge mahakasika ny tetikasa Sabasy Toliara ho ny fanehoan-kevitra nentin'ny solombavamboaka Gasikara Fenosoa androany. Nandritra ny fivoriana ny raisany solombavamboaka nandaniana ny tetiandro-pivoriana. Tsy tokony ho rarahany gouvernemanta ireriana mantsy ny mahakasika ity tetikasa ity fa tokony ho taterina tsipriany eo anatrihan'ilay solombavamboaka raha toka tsy misy ny zavatra afenina ao anatin'izany raha ny fanazavany hatrany. Fantatsika tsara angambany fa miteraka savorivory eto amin'ny firenena ny raharaha Sabasy Toliara ary ny antom-pisininy atao hoe antenimieram-pirenena dia rafitra omeny vahoaka fahefana hisolo vava azy ireo ka ny raharaha Sabasy Toliara dia tsy aferan'ny gouvernemanta irery fa aferan'ny malagasy ray manontolo indrindra ny mety ho fetraikan'izany ka zay no natonga ny tenako nangataka ho tonga ety amin'ny antenimieram-pirenena ny fifanarahana izay nataon'ny fanjakana amin'izany orinasa Sabasy Toliara zany ho tonga ety amin'ny antenimieram-pirenena ny cahier de charge izay ny fanarahana tamin'izany Sabasy Toliara zany. Fantatritsika tsara fa ireo olona ireo taloha mitsipaka an'izany Sabasy Toliara zany fa manindreo androany manaiky an'izany Sabasy Toliara zany dikan'izany raha tsy misy zavatra fenonao dia alao ho hitan'ny vahoaka ety amin'ny antenimieram-pirenena ny fifanarahana sy ny cahier de charge izay hifanarahana. Raha tsy zany dia misy zavatra fenonao tsara ho fantatra amin'ny malagasy izany rehetrarehetra zany satria fantatritsika fa mbola miendrandrony tady hatreto ary anisan'ny manimba ny samy malagasy mampiada ny samy malagasy ary misy malagasy maratra vokatry ny hetsika tany atsimo manoloana ny raharaha Sabasy Toliara ka manomboka izao dia tsy tokony ho rarah ny atsimo irery tsy tokony ho rarah ny gouvernemanta irery fa tokony ho rarahany vahoaka malagasy ny
basy toliara ka zay ny antony angatana ka dia hitantsika teo moa mivaliny dia zay Gasikara dia miady foana fa izany rehetra izany. Ho tanterahana mandritra ny 2 andro ny 12 sy ny 13 volana Jona izao ny fasafasy voalohany izay ionan'ireo solombavamboaka amin'ireo fahefana mpanantanteraka araka ny fangatahana izay nataon'ny solombavamboaka raha araka ny fampahafantarana nataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena androany. Tsy mbola misy mantsy ny fionana teo amin'ireo fahefana mpanantanteraka sy ireo solombavamboaka hatramin'ny nahalany azy ireo ka ity ny fionana voalohany ho amin'izany. Zava-dehibe ny anamarika ny tetiandro ny fandaharam-potoanan'ireo solombavamboaka araka io fionana io. Andraindray ny solombavamboaka fatratra ny isin'ny fionana amin'ireo fahefana mpanantanteraka amin'ny alalan'ny fasafasy mandritra ity fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona 2024 ity. Raha toka tsy nisy ny fionan'Rotota tamin'ny fivoriana ara-potoana ny taona 2024. Maro ireo zavatra tokony ampitaina sy hifanankalozan-kevitra mahakasika ny fampandrosoana ny distrika amin'ireo fahefana mpanantanteraka ho ny solombavamboaka ny Mahajanga faharoa Orlando Ramananarivo. Tokony nisy mantsy ny vahaolana ho jerena manoloana ny fahasairana ny mianjady amin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany. Marina ny voalazanao fa sokatao maro moa zany ny session amin'ity 2025 ity. Araka ny fanontanianao nipetrakanao teo dia ny zavatra andraindraina amin'ity dia ny rencontre amin'ireo gouvernementareo satria maro dia maro ny zavatra tokony iresahana sy tokony hifanankalozan-kevitra mahakasika ny fampandrosoana. Raha ny tamin'ny herintaona tsy afaka nanao an'izany zavatra izany zay noho ny antony maro samihafa. Teo koa ny fifandrifian'ny fanomanana ny élection ny communal reny dia somary sahina zay solombavamboaka satria tsy maintsy liditra toerana. Fa mino zay fa amin'ity taona ity ary amin'ity session voalohany ity dia tsy maintsy hoezahanay ho atao zay zavatra zay mba ahafahantsika mitondra vahaolana amin'ity fantrana mahazo antsika ity. Ho an'ny distrika Mahajanga faharoa dia mbola isan'ny olana goavana sy draina ny olan'ny fampianarana izay miainga any amin'ny Sefsisco any an-toerana. Lasa sorona ireo mpianatra manoloana ireo tsy fandraisana andraikitra ireo tompon'andraikitra ao Mahajanga faharoa. Ataon'ireo tompon'andraikitra ambanin-javatra mantsy ireo mpianatra indrindra amin'ny fahatapahan'ny fampianarana matetika sy ny kalitaon'ny fampianarana izay lasa tsy zarizary raha ny fanazavany. Maro dia maro ny zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny ao. Efa nanao taritraina tamin'ny madame ministre moa zany fa mbola miandry hatramin'izao. Hitantsika ny zavatra misy ao amin'ny faritra Sofia nandraina amam-bolana maromaro mbola tsy misy. Hitovizana koa zany amin'ny district anay satria efa fantatra fa tsy manao ny asany tokony mahizy azy le Sefsisco fa any amin'ny lafiny politika ny tena iasany zany ka zavatra zay nefa nanaovanay taritra tamin'ny madame le ministre fa dia miandry zay. Ary amin'ity session ity dia ho evokenay zay resaka zany satria le mpianatra mihitsy no lasa sorona tratrany sorona anatin'le zavatra misy ka zavatra zay mila tediavana vahaolana maika raha hitady fampandrosoana zany tsika eo amin'ny lafin'ny fampianarana. Tokony hikaroka vahaolana mba ahafahana manatsara ny sehatry ny fampianarana izay antoky ny fampandrosoana tena izy araka izany ireo tompon'andraikitra ka manao antsoavy ny solombavamboaka mba hijerena akaiky ity olana ity. Zavatra misy foto zao tantarako aminareo misy any amin'ny commune Marerano misy faritra Moron-dranomasina reny dia misy mpampianatra ohatra anankitelo ho an'ny mampianatra ao anatin'le tanàna dia misy talia anankiray io zany mpiasa mpanjakana fa le anankiroa mpiasan'ny FRAM. Dia misy fotoana ireo mpampianatra talia tsekoly io mandeha makany Majunga hoentiny makany miaraka aminazy ny lakile. Dia rehefa tsisy lakile ao amin'le sekoly dia mijanona daholo le fampianarana ao anatin'le fokotany. Dia tsy afaka mampianatra le solotena FRAM le mpiasa zany le mpiasa le mpampianatra anankiroa raha tsy miandry ny fatongavany le talia. Dia zany zavatra zany anaovanay toromarika anaovanay resaka fa mitendry mpampianatra hoe tsy nareo ny baiko anay fa ny Sefsisco. Donc zany zay zavatra zany mila jerevana vahaolana satria tsy lasa araka ny teniko teo lasa sorona le mpianatra ary maro ny zavatra misy fa manentana ny ministère mba hijery akaiky ny zavatra io mba ataovy inopine ny fijery rehefa nandreo tananareo fa betsaka zavatra hitanareo raha vonina manareo ny ampandrosana zany fampianarana zany jerevo akaiky mahakasika ny distrika ao Majunga 2. Distrika anisana ahitana doro-tanety mamaivay ny distrika ny Vatomandry. Vokany nanjaka tany an-toerana ny ahitany any ka niaina ny vokatra fanondrana toy ny letsis ny jirofo sahirana araka izany ireo tantsaha noho ny tsy fahalavy rariana izay vokatra izay ho ny solombavamboaka ny Vatomandry Sofia Ratsiraka.
nambarany fa isany paikady omena ireo tatra mba ahafahana miaro ny ahitany ka tsy verena ny tony ny zava-nisy teo aloha intsony. Ny vokatra atao amin'ny distrikan'ny Vatomandry noho ny ahitany tratran'ny dortanety maro izay miatra tany ary mieritreritra izahay anao karazana fampelezan-kevitra zany ahafahany tatsapam-boly miaro amin'io ahitany io. Za tsy miteny hoe vita 100% le fiarovana fa kosa mety misy zavatra kely azo ifanampiana mba tsy ho tratrany toy ny tamin'ny taona lasa teo. Ianareo angambana eno fa tsy lavorary ny jirofo, tsy lavorary ny letchi dia lasa manahirana le tatsapa-mokatra ny tsy fisiany vokatra tao anatin'izay. Anisan'ny distrika hiaran'ny fahatapahan-jiro sy ny rano ny distrika ny Vatomandry. Efa misy ny ora mahazatra dia amin'ny 1:40 ora alina ny fahatapahan-drano ary amin'ny 3 ora maraina kosa ny fahatapahan-jiro ary samy miverina mandeha ireo amin'ny 5 ora maraina. Hoy ny solombavamoaka Sofia Tsiraka. Tsy dia miteraka olana toy ny fahatapahan-jiro sy ny rano misy eto Antananarivo ny fahatapahan-jiro sy ny rano any an-toerana satria afaka miomana sy maka fanapahan-kevitra mifanitsy amin'izany ny mponina ao anatin'ny distrika. Hoy ny solombavamoaka hatrany. Nisy fifanarahana zany nataon'ny distrika Vatomandry amin'ny Tsirama. Zany hoe nenay isaky ny amin'ny 12 alina tapahany Tsirama ny rano isan'andro dia ny jiro amin'ny 3 maraina eo izy ny tapaka dia miverina daholo reo amin'ny 5 maraina dia afaka zany ianao mba ohatrany hoe manamboatra amin'ny programanao zany satria tsy miovy iny fa tsy maintsy hoe ny amin'ny 5 ny amin'ny 12 na amin'ny 3 dia mitovy foana. Tsotrany eto zany hitako hoe manahirana be ny afana maka précaution amin'le resaka jirama satria ianao mety eo anatin'ny fakana doso ny tratran'le tapaka rano sy ny sahala amin'izany na hoe miasa dia tapaka le jiro fa tokony hoe asiana fepitondra zany ahafahan'le olona mandray andraikitra ny zavatra tokony ataony.